Zay ny amin'ny fanuikevitry ny Taorian'ny fifandonana teo mpitandro ny filaminana sy ireo jiolahy rongo fitaovam-piadinana sabotsy lasa teo Manja dia mbola misy ny mpitandro ny filaminana iray tsy hita popoka ankoatra ireo roa efa lavon'ny bala manazava ny zava nitranga tany an-toerana moa lehiben'ny seraseran'ny zandary mari-pirenena Marc Antoine Tsirakotarson Mambra Samuel kosa no mitondra ny andindiny vaovao. Fifandonana nitranga teo amin'ny andian-jiolahy nirongo basy no nalava ireo mpitandro filaminana roa izay zandary ny iray ary polisy ny iray tany Manja raha ny fanazavan'ny komandanta Hitsy Fidelisy lehiben'ny serasera eo anivon'ny zandary mari-pirenena nambara fa nirongo fitaovam-piadina mahery vaika ireo jiolahy ireo. Ny fandehan'izy io moa zany tao aloha teo zany nisy omby be dia be tsy hita tao Manja. Nefa ireo omby ireo zany hitan'ny tompony eny ampitany rano raha antsoina hoe mangopy zay dia nisy ny alena nampandenesina ny mpitandro filaminana. Nanatrehan'izay rehetra zay dia nanao hetsika ny mpitandro filaminana raiky amin'ny telopolo isan'ny mpitandro filaminana, raiky amin'ny roapolo ny zandary, misy dimy polisy, misy dimy koa avy amin'ny tafika. Dia any misy an'ireto kalony zany hoe avy amin'ny ponina ihany zay mahery foa manampy ny mpitandro filaminana ka nisy eo amin'ny 570 izy ireo niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana ireo dia nandeha nanatona io toerana ahitana an'ireo omby ireo. Rehefa tonga teny dia natao ny fisavana dia nahita raiky amby 70 omby aloha no azo. Rehefa nahazo ny raiky amby 70 omby io mpitandro filaminana dia nizara roa misy ireo zay anatitra an'ireo omby ireo makaty Manja, misy kosa nanohy amin'ilay asa zay nipasana atao teny. Dia ireo kalony misy 50 koa nisy an'ireo kalony zay anatitra an'ireo omby ireo miaraka amin'ny mpitandro filaminana 10 ary anisan'io komandam-pokan'ny Manja. Rehefa teny an-dalana nefa mandroaka an'ireo omby miverina aty Manja ny komandam-pokan'ny miaraka amin'ireo mpitandro filaminana 10 dia teo misy dalo 80 nipoitra nanafika zany hoe tamin'ny sabotsy maraina io dia interceptevan'ireo dalo ny komandam-pokan'ny miaraka amin'ny omby io dia raikitra tao ny fandonana. Io dalo 80 io zany miaraka amin'ny basy dia miaraka amin'ny AKM roa sy masy 36 anankiray dia teo anatrehan'ny isa tsy mitovy zany dia resy tosika ny taty amin'ny komandam-pokan'ny satria folo fotsiny ry zareo dia rehefa tenin'ny repli rehefa nitsoka iny zany dia misy anankitelo mpitandro filaminana tsy hita moa. Raha ny fanazavana trano dia miverina eny an-toerana ireo mpitandro filaminana ary manantanteraka fanadihadiany fotony. Amin'izao fotoana izao moa mbola tena any an-toerana daholo ny mpitandro filaminana mbola misavana hoe manao ratissage amin'ny toerana rehetra io satria mbola atao zao ny fanasana hoe firy ny isan'ny kalony maty firy ny isan'ny avy amin'ireo dalo ireo hoe firy ny maty satria mbola ny avy aty amin'ny mpitandro filaminana ihany zay telo fantatra hoe telo roa moa hita faty fa ny iray mbola tsy hita popoka ka tsy fantatra na velona may. Dia misy ihany koa zany avy aty amin'ny groupement mandefa miaramila natevindarana. Marihana fa polisy iray mbola tsy hita popoka taorian'ny fampitifirana tamin'ny sabotsy lasa teo. Ireo mpitandro filaminana roa kosa dia namoy ny ainy noho ny ratram-bala izay nahazo azy.